Gouvernemanta miady an-trano, tavela afara niady amin'ny valanaretina. Fitantanana tsy mahomby anaty amehana, tebotebo no iainan'ny vahoaka. Coronavirus, voasokajy anatin'ny faritra mena i Madagasikara. Amin'ny kafaliana indray tompoka sy tompoka vavy nandesinay mitsidika ny tokantranonao amin'ity matinaly ity sabotsy fa 20 ny volana Jolay taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao, manasanao ampanajana anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Araka ny efa mahazatrantsika andesina manomboka ny vaovao aloha ny tatitry ny zava-misy manodidina ny valanaretina coronavirus izay voaray androany mantsahana teo. Asin'Andriamalala sy Tokira Marolahy no mitatitra ny andindin'izay. Ronina MPONINA ho an'ny androany 520 amin'ny zato ny tranga vaovao ka ny 420 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa, 17 avy any amin'ny Faritry Boeny, 12 avy any Vakinankaratra, 10 tasy, 4 Matsihatra ambony, tsy fantatra mazava ny 4 ambiny, 7 sy 200 ireo sitrana ka amin'ny totaly 7 izany ireo sitrana hatreto, 9 sy 707 ireo efa nitondra ny Covid-19 hatramin'izay ka ny 7 no mbola manaraka fitsaboana ary 20 amin'ireo mbola anatin'ny forme grave ary 70 ireo MPONINA. Raha tamin'ity volana Jolay ity kosa dia tafiakatra araka 190 ireo voan'ny coronavirus. Eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany sy niady amin'ny valanaretina mbola anatin'ny ady Madagasikara amin'izao ary araka ny vaovao navoaka ny haino aman-jery iray any ivelany dia tafiditra anatin'ny faritra mena isika amin'ity valanaretina ity. Nanangona izay vaovao izay Asin'Andriamalala sy Tokira Marolahy. Nolazaina fa nahita fanafody misoroka sy manasitrana ny coronavirus i Madagasikara kanefa ireo marary sy MPONINA dia mitombo isanandro. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 40 faritra mena i Madagasikara raha ny fanadihadiana izay navoaka ny haino aman-jery iray any La Frantsa, Bahrain, Émirats Arabes Unis, États-Unis, Panama, Afrique du Sud, Algérie, Brésil, Inde, Israël, Koweït, Madagascar, Oman, Pérou, Serbie, Turquie ireo firenena voasokajy ho faritra mena noho ny coronavirus raha araka ity fanadihadiana nivoaka tany Frantsay ity. Nanapa-kevitra ny Prime Ministre Frantsay fa tsy maintsy atokana ary tsy maintsy manao fitiliana ireo olona avy amin'ireo firenena ireo raha hiditra ao La Frantsa. Misy arivo isanandro ireo fitiliana vonina ary natokana ao amin'ny seranam-piaramanidina izay ivatanan'ireo mpandeha anabakabaka sy ireo mpandeha sambo ka hiditra ao Frantsa ity. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa dia mbola niteraka resabe ny antsoavy izay nataon'ny ministry ny fahasalamana tamin'ity herinandro ity. Naneho ny heviny momba ny toetra raha-pirenena ihany koa androany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara iray voafidy teto Antananarivo renivohitra. Waratsika ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Efa ela no nidradradratra ny mpanao politika maro fa tsy mahavita ny andraiky ny intsony ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sasatsasany. Sady mampalahelo no mamenatra ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tokony ady amin'ny coronavirus no atao ary tokony hitovy hevitra amin'izay daholo ny membre rehetra amin'ny gouvernemanta. Fa zao dia hitantsika fa tsy mitovy hevitra, mifanipakakarona ary fahambaraka eto mason'ny vahoaka manontolo sy izao tontolo izao ny ataon'ny ministra ao anatina gouvernemanta anankiray. Tsy mahagaga raha tsy voafehy ny coronavirus fa zareo eo amin'ny gouvernemanta tsy mitovy hevitra miteny daholo ny olona rehetra zao na iza na solombavam-bahoaka zany na ny olona mpitazana na mpamakafaka na ny vahoaka hoe tsy mety intsony izy ity fa mila miova pakady ary mila manova ny fomba fijery ary ny gouvernemanta dia tokony ho tonga saina ary zay fa ela no teny hoe efa reraka ankery gouvernemanta ireo hoe mamenatra ny olona ity efa marary efa ho faty daholo dia mbola miady ohatr'izao ny gouvernemanta. Nanao sorona ny ainy ny mpiasan'ny fahasalamana ka tsy tokony atao ambanin-javatra na afangaro politika ny fandraisana an-tanana azy ireo manoloana ny Covid-19. Tsy tokony handro manan-draharaha ihany koa ny mpitondra afadian'izao dia ilaina ny mitsindro sahady ny anarenana ny toe-karena mandritra izao fotoana izao sy ao aoriany ny ady amin'ny valanaretina.
satria aina izy ity ary tena miangavy mihitsy hoe ny fitaovana re dia ampio ny fitaovana ho an'ireo mpitsabo ho an'ireo paramety fa tena tsy ampy ny fitaovana dia ampio ireo fitaovan'ireo ary normal ny ministra izy ny tompon'andraikitra voalohany na tonga dia manao an'izay satria tsy misy miaino izy dia manao an'ireny zavatra ireny be da be ny fitaovana tsy ampy ary meo indemnité zay sahazazy ireo mpitsabo ireo tsy misy tsony zao ny atao hoe classe moyenne eto Madagasikara ny chauffeur na taxi be sy aide chauffeur sy ny chauffeur régional tsy misy mpiteny mihitsy tsy misy mpijery reny koa dia meo fanampiny reny ao anatin'izao gestion de crise zao dia tokony hanangana aingana natao hoe banko fampandrosoana ho an'ny malagasy ny fitondram-panjakana mpanateraka sy ny gouvernemanta mba ahafahan'ny olona mindram-bola amin'ny taux d'intérêt ambany dia ambany ahafahan'ny olona manao asa maharitra sy fivelomana ho anazy ao anatin'ilay izy zay zany no tokony atao aingana daingana amin'izao amin'ireo vola be izay azo tsika ireo dia atsangano izay. Manoloana ny paikady tsy mahomby ny mpitondra amin'ity ady amin'ny valanaretina ity dia mivoaka amin'ny fanginany ihany koa amin'izao ireo olom-pirenena tsotra ary mitondra ny heviny sy ny fanakianana ao anatin'izay. Horantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala hatrany. Tsy misy mihitsy ny mangarahara amin'ny fitantarana izao amin'ny anara-pahasalamana izao araka ny fanehoan-kevitra maro izay efa re. Ankehitriny na ireo olom-pirenena tsotra izay mpanaraka akaiky ny fiainam-pirenena azy dia mitsangana ihany koa maneho ny heviny. Raha atao hoe ataova mangarahara ahodikodina ny resaka dia lazaina hoe antanio rianina antanio ny anina antanio ny mpamatsy vola. Inona no antaniako ny mpamatsy vola? Ianao ny mitondra ny vola sy mizara azy dia ianao malala hoe zao ny vola liditra zao ny vola vaoaka zany ve dia sarotra vola ny firenena avy amin'ny mpamatsy vola avy amin'ny firenena avy amin'ny isam-batan'olona nandohetra dia tokony afantatra hoe ohatrinona ny hiditra ohatrinona mivoaka ny vidianana iny zany ve dia sarotra tsy sarotra ange zany hoe rehetra avy ny zavatra ny vidiana zao ny vidiny tary natolotra ny anina natao vatsi-tsinjo natao mena ny olona sy ny sisa sy ny sisa ary ianao na hanome vola be dia be ho ary tsy ho ampy amin'ny olona foana fa ny tena vahaolana dia olona miasa manana asa manana antonasa. Ahitana trangana Covid maromaro ny ao amin'ny boriboritany FAHADIMY eto Antananarivo ho itirany aman-dreny ity saingy tsy hita ny fanjakana ny ankamaroan'izany. Raha mikasika an'ity valanaretina ity manokana io zany ny boriboritany FAHADIMY fa mitondra amin'ny mafaitra eny Manjakaray eny Anjanahary hatrany Andraisoro hatrany Amboda misy daholo ary mitondra amin'ny mafaitra ny olona. Ny modimandry dia modimandry ny tsy modimandry mikaikaika satria maharary be ilay izy. Talohan'ny valanaretina izy efa be dia be ny sahirana maika moa fa nampiny ny valanaretina dia vao maika koa tena mitotongana be mihitsy ny fahari-piainana. Efatra any am-boalohany ihany koa no hita fa tsy mahomby ny paikady ny fanjakana hifehezana ity valanaretina ity saingy miziriziry amin'ny heviny moa ny mpitondra. Fa nanaraka kely fotsiny ny tenin'ny filohantsika Markaravalymanana izy hoe idio ny sistana dia manambara aminareo fa tsy ohatran'izao mihitsy isika fa efa elo sika ny tafavoaka. Maurice, Seychelles zany Nouvelle-Zélande zany nafe daholo zany fa tsy miresaka ny Vietnam, Korea Atsimo zay ny fe tsara ny valanaretina mety tsy tsara tanteraka fa tsy ohatran'izao antsika izao Tsy vitsy ihany koa ireo vahoaka madinika no mikaikaika tanteraka ao anatin'izao ame anara-pahasalamana izao vokatry ny tsy fahombiazan'ny paikady ampiasainy fitondram-panjakana. Nanangona ny hevitra ireo olona teny rehetra teny androany Injavandriamahefa eo amin'ny sary ny tahiriny anara narinirina. Tao anatin'izay fotoana ny boana izay mialatsaka lalina ny firenena tsy takona fenina intsony ny fahasahiranana mahazo ny malagasy. Ny valanaretina ity tsy mitsaha-miparitaka. Ny fanjakana nefa variana amin'ny adalay politika tsy mazava amin'ny vahoaka intsony ny fitantanana ny firenena anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao hany ka ny hainy vahoaka mihitsy no lasa tsy rambina. Le matoa zany misy ny fikorotana ny governemanta dia misy zavatra tsy milamina moa zany ny dikany dia mila tokony fandaminana atao zany maromaro tsiraisana zany zay ahafahandrareo fandimina satria manjary le vahoaka mijaly ina moa mitebiteby le olona amin'le resaka le famparitahany le aretina zany
Fahasahiranana koa tsy andaniny am'le tsy fisin'le asa sy le sakafo zany. Tena nefa zany voatery tsy maintsy mihiboka. Nefa le olona tsisy hoanina dia automatique le olona tsy maintsy misy mivoaka. Raha nisosokevitra zao raha hoe amitosika zany tokony tsy asiana fitsinjarana hoe ito mahantra na manana. Fa raha tiana hoe tena hiboka tena voafehy io aretina io ramiko dia mihidy any an-trano daholo le olona dia anaterana sakafo isaky ny tokantrano. Fahitako azy moa zany zao tena mijaly betsa le vahoaka aloha amin'izao. Satria zany le izy ao anatin'ny fahamenantsika, ao anatin'le fidiram-bolan'ny olona tsirairay, ao anatin'ny tena hoe tsy misy zany le fidiram-bolan'ny olona tsirairay. Ao anatin'ny fitenena ministry ny fahasalamana moa zany dia tsy azoko mihitsy hoe korotana avy eo anatin'ny gouvernemanta. Ohatran'ny marina ihany ny teny ministry ny fahasalamana hoe tsy ampy le fitaovana. Nefa misy tsy hita hoe iza mandray andraikitra ao anaty. Fa izy moa samy manana ny andraikiny zareo dia fahalalako aloha zany dia izay. Hoe samy manana ny andraikiny zany dia samy manao ny andraikiny tsirairay avy ny tompony andraikitra fanjakana rehetrarehetra. Dia izay zany hoe samy mandray ny andraikiny mpitondra fanjakana dia jerevy ny vahoaka majinika fa sahirana indrindra eo amin'ny lafiny sosialy na te-korenan'ny vahoaka malagasy na orinan'izao valina aretina coronavirus zao dia tokony mba jerevy fanjakana ny hoe ataizany sosialim-bahoaka rehefa orinan'ny coronavirus. Dia mangataka mampiala fitondram-panjakana mba ifampijery satria misy atao ihany izao miaina fa ny tsisy atao dia eny ihany 4 vao mahay mitombo ny 4 amin'izao. Izay ihany koa no resantsika ny lafiny sosialy anisany tena mizaka ny fahasahiranana indrindra ny vahoaka malagasy ao anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao ary voalohany lasibatra amin'izany ireo mponina eny ambany tanàna. Nanao fanadihadiana manodidina n'izay indrindra androany Jessica Miray sy Tahiriny Anaranariny ireny. Eto amin'ny fokontany 3G Angary vao miditra eto dia mahatazana ireto mpanasalamby ireto. Anisan'ny lasibatry ny amiana ara-pahasalamana sy ny fiboana ihany koa ny asa fiveloman'izy ireo sy ny fiainana andavanandro mihitsy. Ho an'ny Jany izao, 3 ny zanany ary mifandrimbana izy mivady hatramin'izay tamin'ny fitadiavana. Saingy hatramin'izay nisy ny valana aretin'izay, tsy misy afa-tsy izy sisa no miasa fa ny vadiny tsy afaka nivarotra intsony satria mpivarotra amoron-dalana no asany. Ny aina be ihany koa anefa ny karamany satria betsaka tamin'ny mpampiasa azy no tsy nampanasa ny lambany tamin'ny intsony. Zarara mahazo 3,000 sisa indray andro izy. Saika atoy izany avokoa anefa ny ankamaroany ireto mpanasa lamba ireto. Izy ireo anefa tsy mbola nisy nisetraka fanampinana dia iray azy. Sy fidiram-bola dia izay koa nefa ny hoe fanampiana hoe ho tonga fanampiana nefa tsy misy. Io zao hoe le fanampiana zany hoe misy ny hoe atao an'ny sahirana nefa le izy tsy ho an'ny sahirana fa ho an'izay tsy haiko hoe ahoana tonga ina mahazo anazy. Satrinay mba hiboka ohatran'ny olona mba izay koa nge matahotra an'le aretina matahotra izay nefa tsy afa-manoatra satria tsy hihinana ary ve izay. Efa mihenatra amin'ny sakafo ny atoandro tsy mihinana fa amin'ny alina sisa mihinana. Fa tsy afaka manao ohatrany taloha hoe mihinana maraina mihinana atoandro fa ny alina sisa mihinana dia zara raha misotro dite sy mofo anankiray maraina dia izay. Mba hitenenako za miasa amin'ny RFDO dia rehefa miasa amin'ny RFDO le mponina zany tsy manana fahefany vitsony miazana ny karamako 3 volana amin'ity zany zao tsy nahazo karama. Sanona hoanina satria mba makamaka ny tokantranon'ny ankizy ihany ny ankizy mba misy dia maka ny amin'ny havana dia mba misy kely ihany aloha no hoanina. Zay pikara manasa lamba ny asanay vadinay zao amin'izao tsy mikarama nefa izay tonga lera 12 dia tonga ny polisy mandaka le koveta mandaka le bidon fa maharakarak'izay tonga ny fanampiana raha etsy hoe izay tena sahirana mandray an'le raha etsy izay tsy anisy an'izany tonga lety fanampiana 3 alina mbola tsy ho anisy an'izany izay nefa izay mamelona zanako izao 3 vadiko tsy miasa salama sisa ny terako amin'ity antena zara fa mety 3,000 izay mihina tapatsinay zany izay tompoko amin'izao. Tsara ny manamarika fa efa nampianso anay ny mponina tety tamin'ny fiantombohan'ny valana aretina teto amintsika sy ny fiboana mikasika ny tsy mbola fahazahoana izy ireo ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Saingy androany mbola nitarana mikasika izay avokoa ny ankamaroany mponina tety.
Eo amin'izay vaovaony sosialy izay hatrany anisany misedra olana ihany koa ireo mpiasa sy mpitatitra entana eny anivony ireny tobi-piantsonana ireny tahaka ny zava-nisy eny amin'ny tobi-fiantsonana mampitohy ny lalam-pirenena fahafito iny. Ho arahantsika ny andindin'izay natao ny Njavandriamahefa sy Tahiriniana Ranariny. Tapabolana teo izay no nisedra olana reto mpitatitra entana mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga ireto fa antiantoka lava reny no iainan'izy ireo. Voafetra ihany mantsy ny entana azo entana kanefa tsy mahaleo ny vidin'ny solika entan'izy ireo mamita ny asany izany. Ny olana sedrana zany amin'izao confinement zao le resaka le ohatra le hoe le forgo lasa ohatra ny olana be le izy zany lasa esorina ny porta lasa idinina moa zany ko zao ny ana tapany kely io dia io fotsiny makany atsira be dia tsy hitako hoe ahoana zany ny tena marina amin'izy fa le tena marina tokony mba hoe alao le transport hiasa malalaka dia milamina foana rehefa hoe miasa malalaka ko reo nge iainany mba mivoatra ny entana avadimy makany tena lasa olana be mihitsy le izy zany. Asa ny ainako ny anazy io 500 000 makany atsira be dia le tsy pitipitiny kely to no mbaka rano hoe 500 000 gasoil makany ange dia tsy sinina iny mamay tena mamay resaka. Voalohany indrindra aloha zao hatramin'ny sin'ny confinement dia mbola tsy niasa mihitsy izay chauffeurany national miditsosa mihitsy ary amin'izao efa tsy misy tsony no hanina tsy afaka mitondra entana izy satria patronnaire zao tsy mahafoy an'ilay andeha hanao papier indroa andeha hanao papier indray hanao fourgon dia indray hamadika indray hanao transport na voyageur dia voatery tsy maintsy miafy amin'ny zava-misy tsisy hohanina mihitsy aty. Le fourgon amin'le entana tsy haiko hoe ny ambony tafony tsy azoko fa maninona ny esorina le porte-bagazy nefa tokony mba mahazaka entana maromaro nefa esorina le porte-bagazy dia le entana kely eo zany tsy valerana 1 million 2 million nefa ho an'ny toliara dia inona ny ale ihany gasoil fotsiny nefa ohatrinny. Tsy ireo mpitatitra aina nefa no misedra izay fantiantoka izay fa isany lasibatra amin'izany koa ireo mpandraraha tompon'ny entana. Mpandefa mpanao mpandraraha mpandefa koa avany afara fangana makatỳ Antananarivo ny olana aminay dia le tôbila tsy avelany zareo mitondra entana ambony tafony nay fa kono mandeha dia lasa miakatra be ny saran-dalana ny maty koa izy midina ao amban'le ao anatin'le tôbila ny frais lafo dia lafo nefa le tsena koa ty asian'le confinement le olona dia tsy manana hito miatrika an'le izy dia latany tsy tongana be mihitsy zany le fiainana raha-toakarinanay. Hijanonantsika hatrany ny tontolon'ny sosialy andro any marandray teo dia nandalo teny amin'ny boriboritany fahaenina tao amin'ny fokontany AMBATOLAMPY ANTEHIROKA ny mpanao gazetinay. Vantany vao nahita izany ireo mponina teny toerana dia nanantona avy hatrany ary nilaza ny alahelo n'izy ireo manoloana ny famatsiana rano fisotro madio eny an-toerana. Nomena Andriamana Misata sy Manora Andriamalala. Velotaraina ireo mponina ao AMBATOLAMPY ANTEHIROKA misy ny fatapahan-drano matetika any an-toerana. Milahatra fotsiny ireo bidon eraky ny pompe famatsin-drano tsy mitsaha mitombo anefa ny olona tratra ny valanaretina COVID-19 eto amin'ny renivohitra. Anisan'ireo fepetra takina iadivana amin'ny valanaretina ny fahadiovana. Ny anay ty dia efa tena mandava taona ireo hitanareo bidon manjatony rehefa mety borina fontaine rehetra eto ireo zao dia mandeha io amin'ny valo alina dia tapaka amin'ny 5 maraina. Tsy zany na confinement na tsy confinement dia ny olona mivoaka foana maka amin'ny alina. Ny aretina zany zao be dia be mijaly amin'ny rano na misakafo ny tsena dia midy amin'ny 20 nefa ny vahoaka tsy maintsy mitady hoe tsisy vola hoentina miady na ny sakafo hoanay ny aretina nefa misy ny rano koa torako izany mijaly zahay amin'ny rano ty lalanty zao dia zao voaranty lalanty fijaliana amin'ny resaka rano dia efa elo zay no nitaraina ary tsy vao tamin'ny confinement ihany fa efa hatramin'izay fa tsy fantatry hoe olona ohatriny ahoana miaina na olona ohatriny ahoana ka izay jajajajaina le coronavirus nefany jerevo marary ny olona fa tsy asainareo mivoaka ny trano reo inona ny anasandreo tanana nefa ny rano tapaka amin'ny alina mandeha ny rano zao izy rahana mahitsy zao ny fahavoazanay. Ho fiatrehana ny amiana ara-pahasalamana sy ny fihiboana dia nisy ny tolo-tanana natao ny ben'ny tanàna tao Alasora ho an'ny mponina ao amin'ny kaominina izay tantaniny. Rahantsika ny andindin'izay tatery ny Jessica Miray eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriniana Ranariny. Tsy nijery fotsiny ny fahasahiranan'ny vahoaka ao aminy ben'ny tanàna Alasora, Jimy Andriantsoa
Ny fokontany miadana ao amin'ny komina ambanivohitra Alasora no nisitraka ny fanampina avy aminy ny farany herinandro teo. Entana fampiasa andavanandro toy ny vary, menaka, siramamy no nozarainy tamin'izany. Ho fiatrehana ny amiana ara-pahasalamana. Napetaka ihany koa ireo ampola tamin'ny andrin-jiro ny jirama ho fanatanteraina ny tetikasan'ny komina Alasora mirehitra jiro. Dia ny fisafidianana nireo fokontany izay tokony hisitraka ny éclairage public tsy dia miankina loatra aminay fa miankina amin'ny ara-teknika izay arakaraky ny linina ny jirama. Dia arakaraky ny hoe iza no aingana kokoa ahafahana manao anazy resaka ara-teknika aloha zany le izy ampifandrindrana ny resaka araky ny fandripahalemana sy ny filan'ny mponina. Dia ny fokontany Alasora sy mandray amin'ny miadana moa zany no azo natao ny fampiretana na fanasivana an'ireo jiro ireo izay mifanindrana ihany koa zany amin'ny fanazavana ny lalana sy ny tokotany ny CSPD Alasora izay mandray ny marary izay ahihina ho manana soritra aretina zany amin'ny coronavirus. Manoloana izao fahasahirana ny vahoaka izao ihany koa dia nisy ny fianakaviana kely iray izay tsara sitrapo nanolotra izay voatsirambin'ny tanany ho an'ny manodidina azy teny amin'ny faritra Andranomena teny. Ny andindin'izay tateriny Nzava-Andriamahefa eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny anaranariny ireny. Vary, menaka, savony, siramamy ireo no voatsirambin'ny tanana nentina herve mianakavy kely nanampiana ireo mpiara-belona aminy teny Andranomena teny. Na dia efa nandalo sedra mafy azy izy efatra mianaka kely tao anatin'ny fiadivana ny valanaretina dia tsy nanadino ireo mpiray tanindrazana aminy izay efa latsaka kanterena ihany koa. Ya, ny antony nanaovako an'ity fanomezana ity zany fizarana amin'ny mpiaramonina dia noho le toe-javatranga amin'izao fotoana izao ohatra ny efa eo etsiny andaniny coronavirus efa mamely ankoatran'izay koa noho le fiboana zany dia maro be le olona zany lasa sahirana be amin'ile fitadiavana tsy manan-kohanina. Dia teo zany nampanavaka-hevitra anay mivady hoe ahoana antsika raha mba manao hetsika fanomezana amin'ireo mpiaramonina ireo zany amin'ny maha-olo-tsotra amin'ny maha-olo-pirenena. Dia izay zany natavaka-hevitra anay androany mizara n'io vatsy kelikely reto vary, savony, zavatra ilaina andavanandro, menaka, zavatra tena mampijaly ny olona zany. Raha tsy ahivina dia ity fianakaviana kely ity no napetrana ny zoto mianakavy kely tamin'ny fotoana nandalovan'izy ireo teto Andrenivohitra. Toetra mendrika tsara lainy tahaka tokoa izao ho an'ny rehetra ary antenaina ny toizany izany. Eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena dia mihazakazaka ny firenena maro amin'ny fitrandrahana ny fiainana any ivelan'ny tany. Raha ny vaovao voaray androany dia nandefa sambon-danitra ho any amin'ny planeta Marsa ihany koa iry zareo sinoa. Horantsika ny andindin'izay tateriny Asin'Andriamalala sy Tokira Marolahy. Le moment nandefa sambon-danitra ho eny amin'ny planeta Marsa i Chine na dia mbola ao anatin'ny fahasahiranana noho ny krizin'ny coronavirus azy. Samba teo amin'ny tantaran'ity firenena ity no andefa sambon-danitra ho eny amin'ny planeta Mars. Omaly no nanainga ity sambon-danitra goavana ity ka ahatra fito volana ny fatongavany eny amin'ny planeta Mars. Nitondra robot arifomba ity sambon-danitra lehibe ity ary jery ny toetrin'ity planeta ity no tena atondiany eny atoerana. Raha araka ny vaovao hatrany dia hodinihana amin'ity sidina ity ihany koa ny momba ny atmosfera sy ny tontolo rehetra eny amin'ny planeta Mars. Ireo fitaovana arifomba ireo no andefa sary sy ny information rehetra mikasika ny toetra ity planeta iray ity. Ankoatr'izay dia mifaninana ary samy mihazakazaka andefa sambon-danitra eny amin'ny planeta Mars avokoa ireo firenena matanjaka toa any États-Unis, Chine ary ireo firenena Arabo sasatsasany. Izay ihany koa no nandesintsika namarina ny vaovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mirary farany herinandro finaritra ihany koa ho antsika jiaby. Veloma tompoko.